dia faly miarabantsika rehetra indray manaraka amin'ny fandaharana ako ny kandida laharana fa 5 dia etontsika dia manara roatra ihany koa miaraba ny kandida laharana fa 5 Marc Ravalomanana izay mankalaza ny fitsingerenany taona naterahany tamin'ity androany ity. Betsaka ianareo nandondona izay mba hanatitra firarintso an'ny kandida, izay mba hanatitra firarintso dia nisy tonga daty ny sasany nandefa sary fa hoezahana ho alefa eto aminareo eto daholo izany sary rehetra izany fa andao aloha hoarahantsika hoe taizan'ny kandida dia tany afarafangana izy hoarahantsika arany sary zao dia zao arahoary. Izy no tena mavita 25 vidina hoan'ny taranaka roapolo dimy amby avao le andao tsy haneny ndao tsika hiaraka neny nagnamboatra ny lalana fandriam-pahalemana sakafo sy fampianarana volo sy fiombiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asasirany fisotro madio kanoni safid mais mtadid fisike faleuni nanakubaka mama smangid andao iaraki fili zawati mialam dada ihat mialam dada izasela wandei fidi 19 décembre Marc Ravalomanana panagana vasmanga vanti banava wala tafia banana video Ravalomanana
ilaina mierikeritra tsara, ilaina mijery tsara, ilaina mandinika tsara satria eo ny fanandrina hoe aminareo ny fitondrana ara-dalàna teo aloha iny voafidy-bahoaka amin'ny fomba demokratika sy ny mpanoka-panjakana. Azora tsara saran-tsaina tsara fa tena tsisy sangisangy eo, tsisy sandrakandana eo, fa tena aleo hitavoaka malagasy eo tsara, aleo hitsarainy eo. Dia mampafantatra zany avoaka malagasa ary mbola misy antsoky fa misy mpitondra fanjakana ministre ny intérieur zay tena manely tsao sady mandeha maniraka andreo mpiara-miasa aminy tena nahita ary nafantatra. Ka raha ohatra ianao milaza hoe tsy marina zany a nahita tany Sambava mbola nahita ndray tavenatsoa reo mpiaradia amin'ireo reo directeur de cabinet reo mpanolo-tsaina an'ireo dia tena manao an'ilay kolikoly avo lenta fa zany ikizy azy tany tsy rariny orangatia mandalana ianao eo dinio tsara ary efa nampatandrina ny premier ministre zay ny Tsemaraina nampiantso azy hoe mba ilazao kely misy mpanolo-tsaina spécial na conseil spécial miasa antsika fa tena tsy mety ary tena tsy mety hoe manao azy mampandany larana 13 june dia tsy maintsy atao zazy atao rehetra tenena dolo na préfet na sous-préfet na reo délégué dia raha lelina tsara hoe raha imarika raha valimana candidat fa 2020 lany eo dia foana ny délégué diso tanteraka zany tsy manako-renao matoa miteny zany aminareo sady nahitany na eno ka dia tandreny tsara ndre mato ministre ny intérieur miteny aminao afaka afalariko tsika raha ilainy zany. Fa alonao mipetraka tsara mitsomombany azy tsy mombany roa mba tena marina tsara ny fifidianam-bahoaka mba ho fanajana ny demokrasia ny Madagasikara. Hita mihitsy ary olonareo ary sao dia verina fa hoe tsisy ho namatsika amin'ireo préfet reo na amin'ireo chef district reo miantso azy ary nahazo vola 25 millions zay namena azy dia nirasiny matoa miteny an'izany nahita tsy milaza zavatra tsy marina avoaka malagasy mihitsy adinio zay satria petakeo no mandalo fa ny fiaina avoaka manontolo enkina ty fividianana ty miteny zany eto farafangano satria voaviana fianarantsoa ao dia nilaza daholy nahita maso mitsofoka any anatin'lele zao mitiny ataontsika zao tany Angonaka ny ekipa zareo dia natosony daholy ny olona maro be tonga zaza kely reny voapotsika tao so eva tsy nanino dia sambolon'ireo le garde corps miaraka tamiko sy le sécurité azo somatsara izy telo izy titeny hoe teneny mpanaradianareo satria tsy korotana dia datsika fa filaminana aloha ifidy malalaka ny vahoaka malagasy aloha izay nao ny heviny ary nareo mpitondra fanjakana eo zavatra vetivety foana mipetrahanareo eo ho alainay ho toeran'ira vao aveo fa matahotra tena tsy te hiteny an'izany fa nahita aho ary nafantatra misy préfet efa tsy eo amin'ny toerantsony tao fianaratoren'ny vohitra dia tena manery zao mihitsy izy dia atao zay ampandaninany ity araka ny baky fantatra fa ny préfet de police na ny chef district manompo fanjakany reo solo tena fanjakany dia nareo koa ny préfet nareo koa ny chef district aza manaiky zay tsy ara-dalàna ianareo aza makatoa zay lalàna tokony tsy ampiarina fa misaotra anareo aho tsy ray tsy hono ny antso azy fa matoa izy mialerte matoa izy mampilazy tena misy zany le izy dia matoa izany no miteny candidat mifaninana amin'ny 13 tsy matahotra 25
mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny kandida laharana fadimy amby roapolo am'izany fiantanan'ny olona rehefa mihaino ny kabary ny kandida laharana fadimy amby roapolo isika koa dia efa mila mivonina averiko ihany amin'ny sabotsy ho avy izao hiatrika an'izany faradoboka izany dia efa alamino ny programa satria tsika dia hiatrika fividianana amin'ny fasivy amby volony volana desambra ho avy izao noho izany dia efa eo efa tenenina tsara foana hoe arahantsika maso ny safiditsika dia anaraka sary avan'ny manakarytsika fa amin'ity indray mitoraka ity kosa dia ireo mpanentana tahakandry bodo Black Nadia ireny zany mba mampianatra hoe tahakitahakiny ahoana ny tokony fiomanana amin'io andro ny fifidianana io zao ary ho arahantsika ny sary ahitantsika an'izany ndao arahana ny sary ary dimy amby roapolo markarabany manana dimy amby roapolo markarabany manana misokatra amin'ny enora sasany maraina ny bureau de vote atsangano bontana zay fa manakara-pividianana hoe azadino mitondra karapanondro tsy maintsy misy karapanondro vao mahazo mifidy fa raha ohatra ndraika tsy manana karapividianana fa ao anaty ny listre mifidy dia afaka mitondra karapanondro ny karapanondro tsy maintsy entina raikitra akory manakara azonareo sara vana teneny body amin'ny ao sa apotiky ndraiky apotiky ndraiky ino misy teo body amin'ny nora sasany maraina misokatra ny varavarana amin'ny nora sasany marandray mandraigny defa misokatra varavarana zay rehetra manana karapifidianana tsangany tanana asangany tananareo aby zay mana sao de mavandy anareo sao de mbola maro avao sy mananareo mananaby anareo molay zany azadiny karapanondro azadiny karapanondro sika raha ohatra ka ao anaty listre fifidianana ianao ka tsy manana karapifidianana dia karapanondro dia mety raha ohatra ony ka anatin'ny listre fifidianana anao ka sy mana karapifidiana dia karapanondro dia efa mety fa raha mana karapifidianana ianao fa tsisy karapanondro tsy mety fa raha mana karapifidianana anao ka tsisy karapanondro dia kakatitsy anao zay apetraky ny karapifidianana sy karapanondro apetraky le karapifidianana sy karapanondro mandikany aho edy fitiavanaaby zany dia mitsofoka ao anatin'ny efitrano kely misofoka anatin'ny efitrano kely ianareo zany mivavaka kely mba mivavaka kely mba mahasarovanaandriamanitra eky amizay mba mivoaka mpandresy isika asaseo ary de voly ary asina x numéro jenoko sara izy teo godo asina ino izy teo ibody teo x magnano akory poziny x zany zala pandremo sao de tanareo lakorao maty mivatisika an'io dia embenareo sara fa grave mpangalatra aminao zalahy misy mpangalatra ao dia vity zay dia atao ohatra le natoron'ny dada teo rehefa avy eo dia atsofoka anaty boaty dia lanta dia rehefa avy eo tsy vita treo rehefa vita mifandrosahantsika vato tonga ny amin'ny 10 ora arivo tonga ny bureau de vote tsika rehetra atangany tana zay hoany bureau de vote asiva ambiance amin'ny bureau de vote hitanareo rehefa vita aby ny raha natao tongatonga ny amin'ny 5 igny anareo mizanonao tsisy miala eo satria ino gn'antony andeha amizay manko le fagnisambato zay ka rehefa avy amin'asika amizay ny mivoaka mpandresy miorakoraka mafy be zay 25 manakary eto aby ataotsika le ira kaneva 25 DJ kakapitinipitika anao malaky kakapitinipitika
tatia manakara nahitavana an'izay bota satria manakara dia anisan'ny tiako indrindra kosa aloha raha eto Madagasikara sahoana zalahy ao tafabona fitanasika manakara akora nanako mosare zao zalahy efa ina yaourt asika rehefa avy eo mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo mazava tsara mihitsy fanetahana avany amin'ireo artiste mpanakanto manohana ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo ary isy vahiny rehefa avy eo andalo eto amintsika eto ilaza ny fanohanana satria milaza aminareo fa mitombo isan'andro ny mpanakanto manohana ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo fa
tamin'ny alahady moa nisy an'iny débat resabe iny lasa resabe ny amin'ny fiarahamonina mihitsy izy hatramin'izao a dia misy mahatsikaiky kely moa sary ho alefa aminareo resaka momba ny ray 5 milliards manatantara hoe avaiza le 5 milliards nisy le 5 milliards sa tsy nisy a fa nisy le 5 milliards fandao any arahantsika le fanadiadiana kely tsy mety ny mandainga tsy mety ny mamitaka tsy mety satria raram-pirenena no resahana eny ary marina ry tsy azo lavina nambaran'ny kandida Andry Rajoelina tsy mety ny mandainga tsy mety ny mamitaka tsy mety tokoa satria raram-pirenena no resahana saingy ny mahavaka ny saina dia manao ririn-daza tsy tsaroa ny Andry Rajoelina mora manadino ka ny zavatra nolazainy taloha dia tsy tadidiny intsony ankehitriny la milaza aminao rehefa ataoko gratuit anga io hôpital ny vahoaka rehetra le vahoaka madinika mihitsy gratuit maimaimpona ny fitsaboana ao anatin'ireo hôpital ianao aloha ny teny hoe tsy andoavam-bola soma tsara mihitsy ny any amin'ny hôpitaly ny consultation dia eo amin'ny 4,000 ariary ka hatramin'ny 47 500 francs ny consultation dia ny fitsaboana sasany misy any amin'ny 45 000 ka hatramin'ny 60 000 francs ny chambre ao amin'ny hôpitaly rehefa miditra hôpitaly ianao zay le averiko foana hoe natao an'ny vahoaka madinika ve zany aiza ny ananany vahoaka madinika an'izany vola zany andriamatoa filohan'ny tetezana tsara fantatrao aloha za tsy niteny mihitsy hoe tsy andoavam-bola ny hôpitaly mbola tsy niteny an'izany mihitsy fa ny zavatra nyteneniko dia hoe io hôpitaly io dia atao hôpitaly ho an'ny vahoaka le lainga sy tsy mitana ny teny nomeny la milaza aminao rehefa ataoko gratuit anga io hôpitaly io ny vahoaka rehetra le vahoaka madinika mihitsy gratuit maimaimpona ny fitsaboana ao anatin'ireo hôpitaly tsara fantatrao aloha za tsy niteny mihitsy hoe tsy andoavam-bola ny hôpitaly mbola tsy niteny an'izany mihitsy fa ny zavatra nyteneniko dia hoe io hôpitaly io dia atao hôpitaly ho an'ny vahoaka c'est pas un homme de parole raha andriamatoa Andry Rajoelina la milaza aminao rehefa ataoko gratuit anga io hôpitaly io gratuit maimaimpona ny fitsaboana ao anatin'ireo hôpitaly tsara fantatrao aloha za tsy niteny mihitsy hoe tsy andoavam-bola ny hôpitaly mbola tsy niteny an'izany mihitsy tsy mety ny mandainga tsy mety ny mamitaka tsy mety satria raram-pirenena no resahana mendrika ny filoham-pirenena ihany koa ve ny mpamahandalitra ny vahoaka inona ny marina momba ny vola 10 milliards ariary izay nomeny ny filohan'ny repoblika Madagasikara Marc Ravalomanana ho fanampiny amin'ny fanamboarana ny lapan'ny tanàna za eto ilaza aminareo marina ary marina ihany hitako mihitsy ary tadidiko tsara tonga tao am'boro nareo singano Robert Ratsiraona dia nilaza hoe mba hampio anao an'io lay trano tadiavy tsara trano inona moa zay tao Ambotsiro ohatra eny trano inona le hoe anao an'le lapan'ny tanàna le lapan'ny tanàna name anao 5 milliards minoanao fa za tsy mba mamorona zany ary jereo afa nisy 5 milliards amenazy tao tsy adino zany ity ny lahatenin'ny Andry Rajoelina be ny tanàna n'Antananarivo tamin'izany fotoana ny 17 May 2024 nandritra ny fametrahana ny vato fototra ny lapan'ny tanàna ny Arivo fanambarana izay notsoahana tao amin'ny tranokalan'ny madaget.org izay mpiara-miasa akaiky amin'ny be ny tanàna tamin'izany fotoana ao anatin'ity lahateny ity dia azo vakiana ny hoe nous disposons actuellement d'environ 50% du budget prévisionnel grâce aux contributions du chef de l'État et d'autres généreux donateurs à qui je réitère toute ma reconnaissance. Raha niparitaka tamin'ny tambajotra serasera moa ity lahatsoratra ity dia tsy enatra tsy tahotra fa dia nofafaniny mpanao gazety tao amin'izany Madageta izany ny soratra hoe grâce aux contributions du chef de l'État fa ny commune Antananarivo renivohitra nefa dia manana ny tranokalany ihany koa ary ao anatin'izany tranokala zany misy ny antsoina hoe archive http://www.iarive-town.mg izay mitatitra ny fizotry ny fitokanana ny 17 May 2024 toy izao ihany koa no andalateny hita ao amin'izany tranokala izany. Les 50% du budget prévu pour cette construction sont déjà disponibles, issus de l'actuel pouvoir en place et d'autres bailleurs de fonds que le maire Andry Rajoelina n'a tenu à tous remercier de tout cœur, sans exception.
tsy vitan'andriamatoa andry rajoelona ihany anefa no milaza aboba amin'ny vahoaka malagasy fa dia nampiakarina amafilainga ihany koa andriamatoa ajo andriany anarivelo izay ministry ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny andro ny teteza mita nilaza ity farany fa tsy misy io vola io fa vola avy amin'ny ministera amin'ny fitsinjaram-pahefana izany mazava nefa ny fanazavanaandriamatoa Rajemisy Rakotomaharo izay filohan'ny anteny-meran-doholona tamin'izany fotoana raha momba ny teti-bola mpanjakana no resahana afaka miteny amin'joro fahavolombelona ho an'ny mpanaraka antsika rehetra amin'izao fotoana izao fa tao anatin'ny tetikasa sy indrindraindrindra ny ataontsika hoe fitantanana foiben'ny filomarika Ravalomanana izay ben'ny tanàna tamin'izany fotoana izany ny fanarenana nyo lapan'ny tanàna io satria zany tamin'izy mbola ben'ny tanàna moa ianao lefitra napetraka izay tetikasa zay satria tsy azo eritreretina tsaraky mifetraky ny sasany hoe lapan'ny tanàna ny renivohitra Madagasikara natao tsiramina ary zay no masaka andohany filomarika Ravalomanana ben'ny tanàna tamin'izany fotoana izany fijoroana fahavolombelona voasa tokoa tamin'ny mai 17 mai 2024 nalefa ny filomarika Ravalomanana isolitena ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany tany nametrahana ny vaty fehizoro io lapan'ny tanàna io ary nandritra an'izay lanonana nanaovana ny vaty fehizoro zay dia nisy kabary nataon'ny maire Andriamatoa Andry Rajoelina ben'ny tanàna tamin'izany fotoana izany anteny frantsay namankiako azy aminao fa antikako amin'ny teny malagasy tsotsotra rehefa avy eo antapatapaky ny kabary tamin'izany fotoana izany dia zao voasoratra tao anatin'ny sitany madaget.org izay sitany Zaramo tamin'izany fotoana izany hoe nous disposons actuellement d'environ 50% du budget prévisionnel grâce aux contributions de chefs de l'État et d'autres généreux donateurs à qui je réitère toute ma reconnaissance. Atika ny teny malagasy tsotsotra zany dia hoe efa ananantsika zao ny 50 isanjato ny teti-bola entina hanarenana nyty lapan'ny tanàna ity noho ny fandraisana anjara ny filoham-pirenena Andriamatoa Marika Ravalomanana tamin'izany fotoana izany sy ireo mpamme avy any koa zany izay sorako manokana be dia be eto zareo. Hitantsika amin'izany hoe nisy tokoa ilay 5 milliards fa iny mo lasa resa be fa izao tsika dia anaraka ireo firarintsoa izay tonga taty amin'ny MBS mihitsy ary moa ny sasany hoe mba hirarosoan'ny candidat larana fa 2020 izahay amin'izao fitsingerenan'ny taona naterahany izao andahoany eo arahantsika ny firarintsoa zany amin'izao tsingeritaona naterahan'ny président Marika Ravalomanana zao dia faly izay fikambanan'ny tanora lim-pivoarana miarabanao ilay Andriamanitra manan-karena pasoavana hitasy hiaranao ity misy fanomezana tsara indrindra atolotsay ho anao na dia kely aza no ny andohanao dia lehibe indrindra ny hafaranao Job 8-7 izay fikambanana tanora lim-pivoarana dia manao fanambarana zao noho ny fahatsana izay miantsa any anaty vilanin'ny vahoaka malagasy sy ny fanjipalemana izay mitombo mahazo vahana anjo manalina ary ny totakely mpanjakana tady ambotsi ny firenena dia manao izao fanambarana izao izay fikambanan'ny tanora lim-pivoarana ambany tanàna FTLA manohana sy miantso ny olo-pirenena hifidy an'ny président Marika Ravalomanana larana fa 2020 amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 Desambra 2024 izao lasa ny omaly atsehana ny ankehitriny ary vinaina ny apitso tantara dia mitohy ny lasa tsy fanadino ary izay natomboka tsy maintsy tohizana ataonay izao fanambarana izao ho adidy masina entinay hanavotana ny firenena Antananarivo 12 Desambra 2024 dia araka izao hitantsika izao araka ny tenako anareo teo amin'ny fetim-pandohana dia mandray vahintsika androany dia tsy izy zany fa nitarika zay manahoana nareo inona vaovao inona maresaka reo hoe ay anareo kay manohana ny candidat lana fa 2020 Marika Ravalomanana inona vaovao inona natonga an'izay fanohana an'izay miarabantsika rehetra aloha atao entitra koa le faly fa tsy jadona
tsy jadona misy fotoana ozy anginana dia misy fotoana itenenana ary misy fotoana tena tsy maintsy ijoroana sy itenenana rehefa tsy teny sy joro manoloana zao lalana lalovany firenena zao a dia ozy hoe tsy amin'ny teny vahiny hoe c'est le moment ou jamais tsisy fotoana hafa koatran'izao ntsony dia alao zay iteny sy joro amin'izay dia efa voalazanao teo le izy hoe tonga ny fotoana ifidianantsika ny ho filoham-pirenenantsika manomboka eto betsaka ny lesona sy ny zavatra nalovantsika nandritra izay fotoana faraparany teo zay ary lesona ratsy mihitsy le voaray a dia alao ijoro iteny zay hoe ndaotsika hitodika any aloha ary tsy amerina ny zavatra tsy nety natao teo aloha tsony dia izao eo mantsy ny mpanakanto mantsy indraindray matetika ny mpanakanto hoe alao zay tsy miditra resaka politika fa sao dia manahirana ny mpakafy nefa zao tojo amina fotoana anankiray tsy ahafahana manao an'izay intsony angamba dia tonga le fanohanana asa malala misy hotenena momba an'izay ia safidy moa io tsirairay manana ny safidiny fa ho anay tarika zay manokana dia arak'ilay teninary tonga ny fotoana satria raha eo amin'ny taona aloha efa za tsy miteny hoe zokiny be zay a fefa mba zokinizokiny ihany zay a sedra nizaka ny zavatra rehetrarehetra mifandimby teto amin'ity firenena ity dia tonga sainy zay hoe aleo ihany miaraka amina olona tena afaky ny anarina satria ny zavakanto ange aminay mpanakanto mila fanamboarana be koa anatin'io resaka kolotsaina io raha tsy miresaka maha-olo-pirenena tsotra fotsiny a dia rehefa mijery zay hoe iza ny olona afaka hiara-dalana ao anatin'izay fanamboarana fanarenana zay a dia tsisy afa tsy mila arana fa 10 raha ho anay manokana ay dia tena mahafinaritra zany satria zany zao lasa hoe zay kavany saiko zany no fiteny amin'izao aloha zany maroatapropagande ay dia zareo a fitsingerenany taona naterahan'ny flo candidat tsika Marc Ravalomanana androany sao dia mba misy teny kely ho atolotra anazy ia dia faly be zay amin'izany sy fety be aloha dia inona moa ny firariana fa dia voalohany indrindra aloha enganenao salama tsara aloha tsy ho fary-peo a mbola mila ny feoanao tsara ny vahoaka manomboka zao tsy hoe manomboka zao fa hatramin'ny sabotsy mbola hoe dia fahasalamana tsinona ny zava-dehibe indrindra aloha tsisy nina afaka atao rehefa tsy salama dia mirary anao lany zay indrindraindrindra ia dia nyresaka monary teo hoe asio fety aloha dia fety a amin'ny sabotsy ho avy zao a nitarika zay dia anisan'ny andray anjara eo amin'ny faradoboka ny ngeza be eo amin'ny kianjabe ny mamasiny io a mba entany kely hoe ny olona reto zay indrindra zay ny atongavana eto a fotoana anankiray io eonatsika irahantsika maneho ny safiditsika safiditsika raha ihany zany le laharana fa 10 dia indrindra zany no fetenao zany ny anniversaire-ny président Marc Ravalomanana dia tonga afa daholo reto fa ao zay a hiaraka ifetitsika reny rehefa mamitsika reny ao dia hiaraka aneho an'ny vahoaka rehetrarehetra eto amin'ny ositsika fa manana olona azo antoka tsika Marc Ravalomanana zay indrindra nareo mahay an'le hoe landada mahay dia zao ary tiara anankiray amin'ny fa 7 ny volana Desambra dia ho arotsatsika ny laharana fa 5 dia landada ok misaotra betsaka nandray anjara tonga soa ny vahiny teto amin'ny fandarana ako ny candidat laharana fa 5 amin'ny sabotsy zany no fotoanatsika zay a amin'ny valo maraina misokatra ny vavahady a fa amin'ny ray ora tolakandro ny tena manomboka amin'ny fetitsika zay a zay zareo a rehefa aveo mbola miverineo ihany zay a veloma amin'ny reto vahintsika reto aloha Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Dad. Happy birthday to you.
dia arak'izao hitantsika izao fa dia nivoaka kely mihitsy zay nanao fanadiadiana satria raha antsika malala moa fa dia fitsingerenany taona naterahan'ny président candidat antsika amin'izao a laharana fa 5 izy ao anatin'ny bulletin tokana dia anniversaire androany a dia nisy namana nisy mpanohana nikarakara fety dia niara sakafo dia mikorana manao karaoke hita amin'izany a ny fafaliany ny zanaky dada rehetra noho izao andro anniversaire ny dady zao ka andao antanitsika hoe inona ny zavatra mitranga ao marina andao antanitsika hoe iza ny karakara l'izy dia inona ny antony l'izy fa iza malala fa mety isy firarintsoa be ho an'ny président Rabalmana andao raha antsika odo manaola zao hitantsika amin'izao a dia inona firaritso an'ny candidat dia mba tantarao hoe inona ny anton'izao androandroany zao ny antony anandroany a dia ny fitsingerenany taona naterahany dadanay dia ny filoha Marc Ravalomanana zany ilay numéro 520 ary firariantsoanay a dia hoela velona mandrakariva hoela fanapahana azonay ny fandresena farany sy zahay erery ato amin'ny K25 amin'ny 4e arrondissement zone 6 fa maro be koa no manotrona anay a amin'izao fotoana izao ary dia fantaniko hoe inona ny loka teo henakisoa sarama hitantsika amin'izany fa tena mientanentana tokoa ireto a dia ono a ahoana fomba nandaminanareo an'le fotoana androany zahay dia raha ny voromaly a dia akalaza ny fitsingerenany taona io a dia nanao tsy paipaiky izahay noho ny fitiavanay fa zahay tsy mba nitambazana vola ohatran'ny hafa hitantsika amin'ireny sary ireo fa na tsy teo ary ny candidat zany fa manao ny fitetezam-paritra dia izay afaka nanao ny fety a dia nanao ny fety fa ny tena fety a dia amin'ny sabotsy raha antsika malala faradoboka eto Antananarivo misokatra amin'ny 7 ora maraina amin'ny vavahady amin'ny 2 ora tolakandro manomboka amin'ny fetintsika dia miomanitsika dia n'izao azadiny no ny elo azadiny manao akanjo maivamaivana fa ikorantsika amin'io zay zareo a tapitra ny fandarantsika androany a rapitso mbola miverina eo indray iza malala hoe misy surprise hafa indray eo rapitso zay zareo a veloma alefa tata happy birthday to you Dimy amby roapolo